mampianatra zaza amina miliara ny ekolazy. Afa le hoe le vola be laniny amin'io fa le tsy fananana saina hoe sahanao mireare amin'ny gasy, sahanao mipiblia ny gasy efa anao tompona andraikitra amin'ny fahantrana, tompona andraikitra zavatra tokony ataonao falafatsy ny mba discret hoe niandrany amin'ny école farany ngeza randafo ny zanakao farany milay indrindra izao tontolo izao de mba tsy avoakanao le izy manohitoana an'le gasy fa le tena le maty eritreritra otrany Iandrajoelina sy ireo mpanohana azy ireo zay kosa angambany de tena choquant le izy hoe tena ny gasy ve na jiro na rano sotroina raha tsisy lalana manenganina fiarana mafy de no président sisy atodoana fa de mampiseho hoe zanako nianatra amin'ny fianarana lafo indrindra eran'izao tontolo zao, lafo indrindra eran'izao tontolo zao le fianarana. Sady tsy taka ny saina zany, tsy taka ny saina tena tsy manana scrupule, tsy manana décence mihitsy le olona. De rehetra olona rehetra le pejy manaratsy ana rehetra rehefa avy eo de reo koa tena minono vody fotsiny ataon'ireo olona rehetrarehetra io. Fa ny zavatra ho resako ato de resaka zanaky président, dia ankoatran'izay ny resaka kianjan'ny Barea, ny CAF sy ny fanjakana. Tsy resaka zavatra amin'ny ankapobeny atsika fa ireo zavatra anankiroa reo ihany. Eny tompoko, za zao no resako eto, za tompoko de be fialonany. Zanaky président de CAF kianjan'ny Barea rehefa avy teo. Tomboko amin'ny zanaky président izy. Satria izay le commentaire mandeha ho an'izay rehetrarehetra maneho hevitra mahakasika ny zanaky président. Nanomboka tarita amin'le hoe nanangana société amina saiko na 500 millions d'ariary. De zao amina resaka diplôma amina sekoly lafo vidy. Za moa zany tsy naneho réaction fa amiko ny zavatra azoko ambara de zao. Matoa izy io zaraina de hitadiavana ny réaction ny ologno. Izay. Amiko raha ohatra ka hoe vie privée ny manokana io zavatra io, tsy ny publiendreo teo tsy nagnino. Maro ny manana diplôma, maro ny manana société, fa vitsy angamba no mizara. De normal be raha maheno ny réaction ny ologno. Za moa zany tsy manao réaction, fa nina de hoe za tompoko mialogno, za jaloux, ny antony de zao. Za moa zany tsy mijery anazy amin'ny maha hoe zanaky ny filoham-pirenena na ohatran'izany, fa nijerevako azy de hoe malagasy. Tanora malagasy. Ny mialogno resako eto tsy hoe za mihitsy ny gafy anazy, amingapingana anazy. Fa mialona, manana an'izay sentiment somary mialona malahelo kely zay. Satria za zanaka malagasy. Za koa zaza nahay. Raha ny promotionnaire nianatra aminay angamba mahafantatra an'izany. Zaza mpianatra nahay nazoto taloha. Fa tsy nanana an'io possibilité anagnan'io. Zay. Ary maro ny zanaka malagasy mitovy amiko miaina an'izany zavatra zany. Zay. Tsy mijery anazy amin'ny maha zanaka filoham-pirenena anazy zany, fa mijery anazy amin'ny maha zanaka malagasy. De somary mialona tompoko. Réaction normale zany. Fa tsy amingapingana anazy amin'izay lalany fa tsy miady vintana amin'ologno koa nefa tsika. Izy manana société vao noforoniny le société tonga de capitale amina 500 millions tsy haiko ariary na euro. Za nefa isany mba te hanao zavatra ohatran'izany koa fa nefa tsy mahavita. Te hampianajanaka amina na hoe mba tokony ma hoe zaza nahay anao zany mba tokony hoe nianatra tamina écolage ohatran'izany koa anao. Za ty tompoko niaina an'izany ny roasindry mon père zany masom-bahoaka. Eo amin'ny mpananganan-tsaina eo anao tononina ny anaranao, roasina anao, i mason'ny mpianatra rehetrarehetra eo fa tsy nahavolo écolage. De mialina tompoko, de somary marary fo mihitsy raha vao mahita hoe 1770, tsy haiko,
ataosika 170 000 euros ny écolage. Mialogno tompoko, normal satria noroasiny mompera tsy navolo écolage imbetsaka. Normal satria tsy nisolosolo blouse. Normal raha mialona satria ohatran'izay. Fa bon, fialonana zay amin'ny maha olombelona fa tsisy amingapingana anazy eo. De io ny vokany. Mialona tompoko zay malagasy. Mialona zahay andre matofy loha. Mialona. Satria ny zaza mahay eto Madagasikara, raha ny zaza mendrika n'izany mianatra amina sekoly tsara zany maro. Raha ny tanora mazoto maro. De ialako tsiny aminareo zay tsy mialona. Fa izahay tompoko, zahay mpiarakandro, zahay agnambany volo agny, zahay mianatra amin'ny EPP tsisy ban, izahay ampianarina ramose daba, dia mialogno zahay mahita an'iregny. Fa misaotra anareo koa maneho anazy mba mampisokatra ny masony rehetrarehetra. Mialona koa izahay amty resaka kianjan'ny bariasy, ty resaka kafa ty. Tena mialogno. Satria ny mahatonga anahy miteny an'izany, ny fanjakananay, ny mpitondra anay tompoko, de zay exigence ataon'ny kafa. Izay azo sokajiana hoe tsy indraindray le izy efa filambany, entre guillemets, de ataon'ny mpitondra anay. Ataon'ny fanjakana, miazakazaka ny ministera ray, roa, telo, manatanteraka an'io exigence ny kafa io. Tsy mety io bosaka io ra kafa. Io ny fanjakananay, département anankiray mihitsy hatramin'ny primature, tsy haiko décentralisation, commune urbaine Antananarivo, manatanteraka an'le filan'le kafa. Ho tonga ny inspecteur ny kafa, tsy haiko na commissaire na inona, io ny mpitondra fanjakananay fa mangitakitaka mangovitra. Mialina tompoko zay. Tsy haiko na en'ny kafa ty resako ty fa tena tsy haiko inona ny zavatra ataonareo fa mialina nareo zahay. Za pakafy fota, za makasitraka ny ananan'ny Madagasikara kianja manaraka ny fenitra. Fa kosany amantaonany zahay, amantaonany fitondram-panjakananay, manamitamby anareo. Ho avy koa zao inspecteur anankiroa io de eo ny mpitondra rehetrarehetra, ny media rehetrarehetra, hatramin'ny Orange Actu, mikorapaka, mikovrira an'ilay zavatra. Zany hoe ny exigence ny kafa zany tena valian'ny mpitondra anay. Fa ny exigence nay vahoaka 30 tapitrisa mahery, tsy zava-dehibe. Mitaraina zahay ny sekoly, tsisy ban, ny mpampianatra, tsy voakarama, ny mpampianatra mampianatra anay ramose daba. Fa tsisy zany ministera miazakazaka zany mamany olana anay. Kereny agny atsimo, ny vahaolana fantatra ny vahaolana. Fa no avelao reo mba janonotra an'io satria reo no afatsika mitady famatsembola rehefa manaingana rehefa kerero. Tsy haiko misy tsy fandrepalemana ry tapaka ny tetezany Ambilobe. Tsy haiko rava ny orinasa ry tsisy. Tsy hitako ilay fanjakana mitebiteby, tsy hitako ilay fanjakana miezaka mafy, tsy hitako ilay ministra miazakazaka ry, miazakazaka ty. Tsy hitako zay media mikovrira an'izany zavatra zany rehetrarehetra. Mialogna ny kafa zahay tompoko. Mialona ny kafa tompoko zahay. Asa inona loatra le zavatra nataon'ny kafa. Izahay nefa mba nandeha nifidy anareo, nametraka anareo tamin'ny fitondrana, fa kafa tsy haiko inona marina ny zavatra nataony. Fa de zay exigence ny kafa. Tsy mety io vestiaire io kafa kely loatra. Eny tompoko. Asivo ohatran'izao. Eny tompoko. Asivo vavady fa telo ny fahaefatra fahadimy. Eny tompoko. Fa mitaraina ny malagasy. Misy tranon'olona ao Ambilobe eo, noentin'le rano am'le déviation ny foronina ingénieur. Tsisy fanazavana, tsisy zavatra mampalahelo. Tsy koa. Tsy fandrepalemana ry, tsy fandrepalemana ty. Tsy hitanay zay fanjakana mitebiteby eo, tsy hitanay zay departementana ministera tena hoe io fa mitebiteby. Io fa mitebiteby, io fa tena hoe matahotra anay.
raha niampahany fanajana, fitiavana, ny filamban'ny kafa amin'ny fitondrana no mba azony vahoaka de fa faly zahay. Eny tompoko, mialona izahay malagasy. Be fialonana ny malagasy. Tsaratsara tsika iaby. Raro soa aby.